afa-po tsy afa-po lalàna no atao tsy misy lalàna tonga lafatra zany fa ny azo tenenina kosa dia hoe niady izahay mba ho amin'ny fahalalahany asa fanaova-gazety, niady izahay mba ho amin'ny fandaminana arak'izay eritreretin'ny mpanao gazety sy arak'izay fenitra iraisam-pirenena amin'ny ahazahoana fahalalahana amin'ity asa izay iantsoroantsika ity. Izay ny fanavahana no entin'ny ministera, ny fialan'ny ministera ohatra amin'ny fitantanana ny OGM, ny fialan'ny ministera ohatra amin'ny fanakatonana sy ny fanasaziana ary ny fanomezana alalana nyreny radio na hainao manjery sy ny gazety isa-tokony ireny. Izany zany isan'ny ady izay natao ary azontsika tao anatin'ny fandaninana iny lalàna izay lany teto amin'ny parlemanta tetỳ Tsimbazaza tamin'ny omaly. Mahakasika an'ilay hoe tsy fahafahan'ny mpanao gazety mamoaka ny vaovao anaty fivoriana mikatotrano, ahoana zany ny fomba ahafahana mitrandraka vaovao satria ireny zao ohatra avela anjaka zany kolokolo raha tsy laza ohatra ireny resaka Paon d'Or ireny ve tsika? Izay indrindra satria io disposition ny lalàna nisy teo aloha ary nitondran'ny ministera fanavaozana. Isika tambola nanao gazety isan'ny nanakinana izy io ihany koa ny mpanao gazety rehetra. Zany hoe disposition efa teo aloha io zany. Dia ministera ankehitriny rehefa nitondra le izy dia nanovana izay hoe tokony ho azo atao ny mitatitra ny vaovao rehetra na dia mikatotrano ary ny fomba nanatanterahany ny mpanao politika na mpitondra fanjakana na zay olona rehetra mivory mikatotrano. Sainga rehefa tao amin'ny asam-bomiera le izy dia nokitihan'ny vomiera. Za no folohan'ny vomiera izay ahitana mpikambana maromaro sy olo-mavambahoaka sady mpanao gazety nefa moa zany rehefa natao mitsangatanana dia resy izahay. Nentina tao amin'ny fivoriam-be ny fanapahan-kevitra le izy niady ihany koa izahay hoe tokony ho azo avoaka zany satria zo fototra ny mpanao gazety ary eo ihany ange ny mpanao gazety fa ny olo-pirenena mihitsy no mitaky an'io hoe maninona moa no mivorivory ny mpanao politika na mivorivory ny mpitondra fanjakana any manapa-kevitra ho amin'ny tombontsoa ny be sy ny maro nefa le be sy ny maro zay tapahana ny momba ny fiainany tsy mahafantatra akory an'le fanapa-kevitra. Niady an'izany zahay saingy rehefa natao mitsangatanana dia resindray mandeha ihany koa. Dikan'izay ny atao amin'ny anteny-mera dia lalàna ny demokrasia izay maro anisa no tompony fanapahan-kevitra. Izay aloha zany no fanapahan-kevitra ny solombavambahoaka maro anisa ajaintsika izay marafitra azy. Mbola mandeha any amin'ny anteny-meran-doholona ilay volavolan-dalàna hitantsika eo ihany koa hoe tahaka ny ahoana ny fomba fijery ny anteny-meran-doholona raha ohatra ka isy fanovana dia tsy maintsy hiverina indray mandeha aty amin'ny anteny-meram-pirenena ka ny ataoko hoe tsy mahakivy satria andininy ray tao anatin'ireo marobe izay novaina no tsy tafita ny afatra fa ny andininy marobe izay novaina kanefa lany kosa dia tena efa ezaka goavana be amin'ny fahazahoantsika fahalalahana amin'ny asa fanaova-gazety. Misy ny tranga tahaka ny Paon d'Or dia anjarantsika ny mamoaka azy. Hay ny mpanao gazety foana ny mandanjalanjana io. Tamin'ireny raharahany Paon d'Or ireny zao efa niatrany ilay lalàna teo aloha izay hoe tsy azo avoaka ny fivoriana mikatotrano nefa za mino fa isika menakavy dia niarana hamoaka an'izay daholo. Hay ny mpanao gazety zany no mampiasa n'io lalàna izay miatra amin'io. Za mino fa hiaraka anao an'izay tsika ame vaovao maro-potitra, ame vaovao marina ary ame vaovao izay ilainy vahoaka rehetrarehetra mba tsy hisy kitrano an-trano na hisy hidy aman-trano hanapaka ny eo amin'ny toerany vahoaka malagasy. Fa niady atao amin'ny fahalalahana amin'ny asa fanaova-gazety io ady isan'andro mandava-taona nandritra ny taona maro ka mbola hanana sehatra tsika fa tsika manatsara foana ny lalàna mba ho amin'ny fahalalahana.